mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Ary miarabantsika tsirairay avindray satria ty talata fa 3 volana May ty ary misaotra Andriamanitra hatrany sika mbola afaka mandinika ny teniny anio. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona ho an'ny lehibe dia vavakisika. Andriamanitra mbola misaotra anao zay fa mbenao tombontsoa indray fa nay mandinika ny teninao, mangataka aminao mba hanazava zany araka ny sitraponao anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao Babilôna foibe ny fiankofana amin'ny masoandro. Babilôna foibe ny fiankofana amin'ny masoandro. Nanjaka ny fiankofana tamin'ny masoandro tany Egypta sy tany Asiria ary tany Persa ary azo antoka fa tady Babilôna ihany koa zany. Manao an'izao fanamariana izao manko i James Fraser ao amin'ny boky mitondra lohateny hoe The Worship of Nature, manao hoe tao Babilôna fahiny dia niankohofana hatramin'ny fahagola ela be ny masoandro. Mety mahagaga kanefa nisy fotoana izay miasan'ny hery miasa mangina ny fiankohofan'ireo Babilôna tamin'ny masoandro teo amin'ny vahoakan'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha. Zao manko voasoratra amin'ny Ezekela 4:9-20. Dia netiny ho eo amin'ny kianja anatiny amin'ny trano Jehova ao arindro teo ambaravaran'ny tempolin'i Jehova, dia teo anelanelan'ny lavarangana fidirana sy ny alitara dia nisy tokony ho 520 lahy niankohoka ny tempolin'Andriamanitra ka nanatrika ny antsinanana, ary ireo dia niankohoka nananjifin'ny masoandro nanatrika ny antsinanana. Ny mpaminany Ezekela izay niaina tamin'ny andron'i Daniela dia nampiseho ny sasany tamin'ireo vahoakan'Andriamanitra ny ambony tempolin'Andriamanitra ka niankohoka ny antsinanana nananjifin'ny masoandro. Raha tokony ho niankohoka tamin'ilay mpamorona ny masoandro izy ireo dia ny masoandro indray ny niankohofana. I Jaona dia milazalaza ny amin'ny fotoana iray ao amin'ny Apokalipsy 7:10 izay idiran'ny fitsipika Babilôniana ao anatin'izany ny fiankohofana amin'ny masoandro ao amin'ny fiangonana kristianina mandritra ny fotoanany maromaro tsiraisana. Niteraka hafaliana lehibe teo amin'ny fanjakana Romanina tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-4 ny fiovampo tsy nampozina nasehon'ny Constantin. Tian'ny Constantin fatratra nefa ny fivavahana tamin'ny masoandro. Izao no soratan'ny Edouard Gibbon ilay mpahay tantara malaza mahakasika an'izany. Nankalazaina maneran-tany ho toy ny mpitarika sy mpiaro ato Constantin ny masoandro izy. Tamin'ny taona 321 taorianan'i Kristy koa no nandanian'i Constantin ny lalàna momba ny alahady voalohany. Izao ny voalazan'io didy io. Amin'ny andro menjikajany masoandro dia ho kitsahatra ny mpitsara sy ny mponiny tanan-dehibe rehetra ary akatona ny toeram-piasana rehetra. Tsy lalàna nanery ny hitandreman'ny olona rehetra teo ambany fahefan'ny Constantin ny alahady izany, saingy nanamafy ny fitandremana ny alahady kosa tao an-tsain'ireo vahoaka Romanina. 10 taona maro taorianan'izany no nanohizan'ireo emperora sy ireo papa tamin'ny alalan'ny didim-panjakana sy ny filan-kevitry ny fiangonana ny fampiorenana ny alahady ho an'ny andro natao hivavahana, izay mitoetra ho an'ny ankamaroan'ny kristianina ankehitriny. Ohatra mahery vaika tokoa izany
izay maneho izao fahamarinana lehibe izao, tsy ny finoany akamaroan'ny olona ny zavatra iray na ny fanaovany izany no mahatonga izany ho marina na mety. Asaiko ianao zany mba andinika an'izay lesona antsika izay tokoa. Ara-tantara dia hita tokoa fa izay ny zava-misy, na ny fiovampony Constantin na ny nentina nanovana an'ireo didy entina hanindrinany Alahady ho andro ivavahana, dia teo daholo no nitsangany zavatra rehetra. Dia ireo manodidina anao fa melo-patrana tokoa ny fivavahana amin'ny andro Alahady eo amin'ny fiangonana Kristianina. Inona nefa ny tokony hampianarina izany amintsika amin'ny fisian'ny famitahany Satana n'aiza n'aiza. Averina indray tahaka an'izay momba ny toetra ny maty, inona ihany koa no zavatra tena tokony hiarovantsika. Izany lesona izany any ampisaintsainantsika manjakariva ka tsy handray maivana ny zavatra rehetra fa tokony andinika, ary aoka ho tsarovina fa Andriamanitra no nanao hoe mahatsiarova ny andro sabatana masina azy. Tao anatin'ny didy n'Andriamanitra izany, kanefa ninina novain'ny olombelona, dia fantena mibetsaka fotsiny hoe anaraka ny olombelona ve isika sa anaraka n'Andriamanitra. Ry Andriamanitra tsara indrindra misaotra anao ny amin'ny teninao nomenao anay io, izay mampatsiahy indray sy milaza aminay ny fivoaran'ny tantara tany aloha ka nahatonga fiovahan'ny zavatra. Mbola mety hisy ny fiovahan'ny zavatra ao afara ao, dia noho izany dia ampio izay hitoko mandrakariva amin'ny teninao, tsy salasala fa handray izany amin'ny fahafenony tokoa, ka ianao rery ane no mendrikaja sy mendrikoderaina. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotr'i Jesosy isan'andro.